Faly-miarabantsika tsirairay avy indray atratr'y ty alakamisy maraina fa 30 volana May ity ary misaotra an'Andriamanitra tranotsika izay manokatra ny masom-panahintsika manjaka rehefa hibanjina azy. Alohan'ny dirantsika ny amofinainan'io dia hivavaksika. Ianay tsara andraisan-danitra atolotra anao ny idera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria mbola velonaina ary tomady ihany koa afaka mandray ny teninao. Mangataka aminao mba hiasa ao anatinay mandrakariva mba ho amin'ny fahamasinana hatrany izay anaran'i Jesosy. Amen. Raha te mofinainantsika androany dia manao hoe manandratra n'ilay lehilahy Kalvaria. Nalaina amin'ny Jaona 7:4-10 sy 15 manao hoe ary tahaka nanandratana Mose sy ny menarana tany anefitra no tsy mainty nanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay rehetra mino azy. Amen. Mampitodika anao ho eo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvaria ahoko. Asaiko ianao handinika ny sorona tsy manam-petra izay natao teo mba tsy hahavery anao fa hananana ny fiainana mandrakizay noho ny finoanan'i Jesosy Kristy. Asaiko ihany koa ianao mba hitodika amin'i Jesosy voary ianao rehefa apetraka ho aminy fisainanao lalina indrindra efa novinidin'i Jesosy tamin'ny sanda tsy manam-petra ianao. Azonao atolotra an'i Jesosy ny fanahinao, azonao ataony mitoky aminy ka manao azy eo mpanoro lalana anao. Manatona mandrakariva n'Andriamanitra fanampy anao izy. Aoka ho azonao antoka fa mandray fahazavana avy amin'ilay loharanon'ny fahazavana rehetra ianao. Hanazava ny olona rehetra izay eto amin'izao tontolo izao izy. Aoka tsy hametraka fenitra ambany sy mora vidy tokoa isika. Kolokoloina fa moram-panahy omeny Kristy. Tratraro ny avo ambony indrindra ary mianara amin'i Jesosy Kristy. Namanao izy, sakaizanao izy. Azonao atao mandrakariva ny miankina aminy. Izy dia izay tena mahatoky sy marina. Rehefa mila azy isika, rehefa mila ny fifangaroana aminy dia manaiky izy no eo amintsika. Nasitrana ny maratra sy ny torotoro, tsy handalo fotsiny ianao izy. Azonao atao ny makeo aminy amin'ny fahatsorany zaza. Azonao atao ny manantona azy amin'ny fifaliana sy ny firavoravona amin'ny zavatra rehetra manandratra ny fanantenanao amin'ny fahombiazana rehetra. Ahory ny asa nataonao an'ny Tompo dia mijerena Jesosy ary apetrao atongany ny haja rehetra amin'izany. Sorato eo amin'ny fanevanao ny anaran'i Kristy ary aza manala baraka ny fanevanao. Omena antsika ao amin'ny Kristy Jesosy ny lanitra manontolo. Ome voninahitra Jesosy amin'ny fanomezana azy ny tsara indrindra ao am-po sy ny fanompoana masina indrindra efa natolotra ny aino anao izy. Izao no tsarovy asan-drato ny fanevanao ankaro avy izany. Aza vela hilatsaka amin'ny vovoka ny taninao vinanao viny izany. Asan-drato Jesosy asan-drato avo ilay lehilahy Kalvaria. Asan-drato avo hatrany izy satria izy nitokontsika ary ny fanapahana rehetra dia efa natolotra eo am-pelantanany. Ka aoka tsy manao ambanin-javatra an'izany isika fa efa nomena antsika tokoa ny famonjena. Amen. Iranay tsara indrizan-danitro mbola velom-pisaorana anao izay noho ny famonjena izay nomenao anay teo Kalvaria. Saotra anao ihany koa Tompo izay manome izany anay maimaim-poana avy amin'ny fitiavanao. Mangataka ny fanahinao masina izay mba hitahery izany ao anatinay ka andeha araka izany koa izay isan'andro isan'andro andeha araka ny famonjena izay avy aminao ary andeha tokoa satria efa nandray anao. Atoky satria ianao aminay ary ahery satria ianao efa nitondra ny hery rehetra eo aminay ihany koa. Anaran'i Jesosy. Amen. Saru vire,
sepiaro